sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Raha idina ny fanahy ianareo dia ahazo hery amin'ny kafaliana lehibe iarahabagna atsika jiaby agny an-tokantragno agny amin'izao fety lehibe alahady Pentecote zao, andro ankalazan'ny eglizy ny nidina ny fanahy masigny tamin'ny ireo apôstôly. Afaliana lehibe ho antsika zegny satria antoka ho antsika tokoa ny fanahy masigny. Ny lohahevitry natolotry ny eglizy ho antsika amin'ity alahady Pentecote ty dia ny hoe mpankahary sy mpagnazava ary mpampiavagna ny fanahy masigny. Vaky teny telo no atolotry ny eglizy ho tsakotsakontsika ao agnatin'izegny, koa magnentagna antsika jiaby ary iaraka hitandregny zegny tenin'Andriamanitra zegny mba azahoantsika hery tokoa avy amin'ny fanahy masigny. Fanahy masina avia o fanahy midira fanahy mayeri ziluza ziureri fanahy masina avia. Vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asin'ny apôstôly ao amin'ny toko faharoa. Noho ny tonga ny andro Pentecote dia tafavory tao amin'ny tragno anankiray ny apôstôly rehetra ary tampotampoka injay nisy feo avy agny an-danitry toy ny rivotra ny fofofo mafy ka naeniky ny tragno ny toerany. Sady nisy lela maro mitare afo niseho taminy sy ny zarazara nipetraka teo amboniny tsirairay avy ka samy feno ny fanahy masigny izy rehetra sy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampiteneniny fanahy masigny azy avy. Ary nisy jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerusalema avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Noho ny nahare izany izy ireo nidodododo marobe ka very hevitra izay tsy izy fa samy nandre azy ireo ny teny ny fiteniny avy izy rehetra.
gaga sy talanjo izy ireo ka vaky nagnano hoe edre tsy avy any Galile daholo va ireo miteny ireo ka nahoana ary ity sika no samy mandre azy miteny ny fitenin-drazantsika avy dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny mponiny agny Mesopotamia, Judea, Kapadosy, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, Egypta ary ny any Libia akaikin'ny Sirena sy ny vahiny avy agny Roma na Jody na Proselita ary ny any Kreta sy Arabo dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza amin'ny fitenitsika avy ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra isika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Isaory ny Tompo ry fanaiko, lehibe aok'izany ianao ry Tompo Andriamanitra, izay mitafy fahamendrehana sy fiandrianana, mifono hazavana ho toa akanjo. Ianao nandraikitra ny tany tamin'ny fanorenany mba tsy hietsehany mandrakizay. Ny ranobe no toa bodifotsy narakotra ho azy ka ny anina teny an-tampony vohitra ny rano. Nampiboika loharano teny andohasaha ianao sy nitarika azy ho eny anelanelam-bohitra, hitoeran'ny vorony lanitra eo amboniny ka hikarantsanany anaty ravinkazo. Ndre ny amaroan'ny asanao ry Tompo, sady vita ampahendrena avokoa. Ny tany henika ny harenao, isaory ny Tompo ry fanaiko. Salamo fahatelo amby zato. Vakiteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Toko fahavalo. Ry kristianina ava, izay ao amin'ny nofo dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra, fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fagnahy, raha mitoetra ao agnatinareo koa ny fagnahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fagnahin'ny Kristy dia tsy azy izy, fa raha ao anatinareo i Kristy na dia maty aza ny vatagna noho ny fahotagna dia miaigny kosa ny fagnahy noho ny famarinana. Ary raha ny fagnahin'ilay nanangana an Jesoa avy agny amin'ny maty no mitoetra ao agnatinareo dia ilay nanangana an Kristy Jesoa koa no amelogno ny vatanareo mety maty noho ny fagnahiny izay mitoetra ao aminareo. Koa amin'izegny ry kristianina ava, tsy mpitrosa amin'ny nofo isika ka ho velogno ara-nofo, satria raha velogno ara-nofo ianareo dia ho faty, fa raha vonoinareo amin'ny fagnahy ny asan'ny nofo dia ho velogno ianareo, satria izay rehetra tarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra, ary izegny tokoa satria tsy fagnahy mpanandevozagna no raisinareo ka atahotra indray ianareo, fa fagnahy mpanangananjanaka ka iantsontsika hoe Aba Ray. Ary ny tenin'io fagnahy io ihany no vavolombelogno miaraka amin'ny fagnahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy, raha miara-mijaly aminy isika mba hiarako memboninahitra aminy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia.
Evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Joany, voninahitra ny eo anao ry Tompo, ao amin'ny toko 4:40. Tamin'ny izay andro zegny i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany hoe raha dia ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho kosa angataka amin'ny iray ka omeny mpagnafaka alahelo hafa ianareo mba hitoetra ao aminareo mandrakizay. Raha misy tiahy dia hitandriny ny teniko izy ka ho tiany raiko, ary ankao aminy izahay ka onina ao aminy. Fa izay tsy tiahy kosa dia tsy mba mitandriny ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fô aniray izay nagniraka ahy. Voalazako taminareo zegny raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fô ny mpagnafaka alahelo dia ny fagnahy masigny izay iray niray amin'ny agnarako no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, azo lazaina ary amin'izao fankalazana ny Pentekoty 50 andro taorinan'ny Paka, zay nidikany hoe Pentekoty 50 andro taorinan'ny Paka, azo lazaina fa famaranana ny dia kafaliana taorinan'ny Paka izao Pentekoty izao, ary fahaterana miroso amin'ny lalindalina koa amin'ny fivelomana ny finoana, amin'ny fampitraofana ny finoana. 50 andro azo lazaina fa anambarahasika ny hafalian'ny Paka, zany hoe Paka fandalovana nandalo tamin'ny rasy ka miditra amin'ny sara, nandalo tamin'ny fahafatesana ka miditra amin'ny fiainana. Ka raha nasiaro asika 70 andro tamin'ny Karemy, zay moa nidikany hoe Karemy 70 andro, de tamin'ny 50 andro ny taorinan'ny Paka, 70 andro tao alohan'ny Paka ny Karemy, de 50 andro taorinan'ny Paka ny ankalazasika ny Pentekoty. Lay 50 andro de aoka mba tokony ho isy ary tsy maintsy misy tahaka ny nananasika devotion, zany hoe fitiavana manokana, fibanjina ny lalan'ny azo fizaliana. De raha ny tena izy zany dia tokony ho isy lalan'ny hafaliana nandritra ny 50 andro taorinan'ny Paka, ary de izay ny maha-Pentekoty ny Pentekoty, lalan'ny hafaliana. Ary ny alan'ny hafaliana tsy hoe mijanona eo amin'ny Pentekoty sika, fa eo indrindra no teraka ny eglizy, ary ny eglizy rehefa teraka tao amin'ny senakla niara-ny vavaka ny apôstôly niaraka tamin'ny Masin'i Maria, dia feno ny fanahy masina izy ireo, zany hoe nahazo lay fanahin Jesoa, lay fanahy pankahery. Ka na de eo aza fantatra izy ireo, fantatra ny Piera sy ireo apôstôly, fa sy ho tatiny zao tontolo izao ny fanambarana ataony. Ny ataosika hoe zao tontolo izao moa dia ny fahendren'ny zao tontolo izao, zany hoe ny fahendren'ny demony, tsy ho tatiny demony sy satanana ny fanambarana ny hafalian'ny Paka, zany hoe ny fandresena ny rasy ka mitondra amin'ny tsara ny tadiavin'ny demony. De isika irefarefa nefa nitsangana i Kristy, ka raha miara-maty aminy ao amin'ny fotantsika de miara-mitsangana aminy, ary zay ny hafalian'ny Paka, ary zay no nambarasika tamin'ny Paka, zay misy an'i Kristy, zay any ambony, zany sy irefarefa isony ny fiainasika. Inona moa ny fiainana mirefarefa? Dia ny fiainana ao anatin'ny lainga fitapitaka, avinavina, felona. Ireo mitarika ny herisetra, ireo mitarika ny vonolona, ireo no mitarika ny etraketraka eseroa, ireo no mitarika fanampitena na ny zavaboary aza, dia vokatry n'izay. Ka ny fandresen'ny Jesoa dia sy hoe fandresena anampitena marina
mankahery izy na hery izy resiny zao rehetra zao fa sy hoe fizakazakana na de tena mpanjaka nandresy ny tomposika araky ny hirana ataosika mipaka sy hoe fandresena oentina anjakazakana fa oentina anim-pona ary zay ny heriny fanahy masina ary zay sy ho azony zao tontolo zao izay heriny Jesoa mpanjaka mahery nandresy ny rasy amin'ny alalan'ny sara no entina andresena ny rasy zany hoe amin'ny alalan'ny fanimpona sy hoe fanambaniana sanatria zany fa manompo mba anomezana ny soa an'ilay hafa ary zay no sy misy eo anivon'izao tontolo zao ary zay no andrasan'izao tontolo zao ary zay ny dikany hoe fo ho an'izao tontolo zao mila fo izao tontolo zao fo manompo famindram-po fanimpona izay ary vokatry ny asan'ny fanahy masina izay ary zay ny pantekoty maniraka asika ary feny fahazavana isika ao amin'ny fanahy masina fanahy mpanazava zay le vavaka nataon'i Jesoa manazava asika ny fanahy masina mbola maro izy ny zavatra sy azonareo fo avy ny fanahy masina anazava an'izay nareo satria araky ny lazaisika teo raha ny fahendren'izao tontolo zao sy ahazo an'izay misy isika ka mila ny fanahy masina fanahy manazava izy no manoro lalana asika manambara ny tena marina mangetaheta fahamarinana izao andro sika izao sy misy indrisy ny tena fahamarinana fa lainga sy fitapitaka risoriso no manjary manjaka ka mila an'izay fanahy manazava manambara ny marina ary ny fanahy masina mampiombona mampiavana ary imbesaka isika ny manontany amiko hoe ahoana monseigneur ny afatarana fa miasa ny fanahy masina mampiombona fa ny fanahy rasy zany hoe ny demony mampisaraka fataro zany fa raha misarasaraka isika na eo anivon'ny eglizy kely na eo anivon'ny eglizy fiombonana na eglizy iraka na eglizy fototra na eo anivon'ny diocese raha misarasaraka isika dia dikan'izay asan'ny demony zany hoe sy mihevitra ny hafa fa mitady ny hafa ho fitaovana mandrakariva sy manompo ianao fa mampiasa ny hafa ho fitaovana hoentinao ampiasainao azahoanao ny soa ho anao fotsiny fa soa ho an'ny hafa ka raha ny fanahy masina ny miasa aminao dia fataro fa fanahy mampiomona mpampiavana ny fanahy masina zany hoe mitarika anao hikatsaka mandrakariva ny soa ary zay no mahatonga teny amin'ny lamontaigna ny laza hoe aoka sy aza mifagnarasy fa magnasara aza magnarasy fa magnasara ary zay ny mpampiavana izay ary zay ny pantekoty ary izay no fanahy niasa tao amin'ny apôstôly ary hitasika amin'ny vakiteny voalohany samy feny fanahy masina izy ireo ka nanomboka ny teny sy hoe nisy fahaizana teny maro samihafa teo amin'ny apôstôly na nisy dikateny eo no eo le mahazatra antsika amin'izao fotoana izao traduction simultanée sy zay ny asa ny teny tamin'ny fiteny ny Piera zany hoe ny teniny misy nampiasain'ny Piera fa no ny asan'ny fanahy masina zany hoe nisokatra ny foa mampanany dia nahalala amin'ny fiteniny tokoa izy zany hoe amin'ny kulturany araky ny maha izy azy no nahazahoany ny afatry ny Piera ary dia zay ny asan'ny fanahy masina ry kristianina havana ary zay no andrandray isika ary zay ny tiany papa mba ho tanteraka amin'izao taona masina izao hitasika amin'ny logo io sy misahatra no mijery an'izay miteny an'izay hoe anana mason'Andriamanitra isika ka raha ny mason'Andriamanitra mijery isika miova ny zavadrehetra ary raha fon'Andriamanitra mitebo ao amin'isika ao dia ho iray tokoa isika ary dia zay no niseho tao Jerosalema araky ny vakiteny voalohany io sy hoe nisy traduction simultanée tamin'izay fotoana zay fa vava iray maso iray sofina iray teny iray
no ny asan'ny fanahy masina. Samy nanana ny vavan'ireo, samy nanana ny fon'ireo, samy nanana ny sofon'ireo, kanefa no ny asan'ny fanahy masina dia niova ny foamam-panany ka maso tokana, vava tokana, fizery tokana no ary sofina tokana no ny asa tamin'izy ireo, ary nizaha amin'ny maso tokana izy ireo. Ary dia izay ihany koa no ambaran'ny vakiteny faharoa ao amin'ny ny vakiteny faharoa zay ahitasika fa na maro samihafa aza hoy Masinday Paoly, isika de no ny asan'ny fanahy masina de vatana iray, fiombonana. Zay no asan'ny fanahy masina, fa ny asan'ny demony mampisarasaraka. Ary araka ny lazaisika amin'ny evanjely dia maniraka asika sy hoe fiombonana mikombona ny asan'ny fanahy masina, sy misitokotoko ny asan'ny fanahy masina, fa maniraka asika hoe eo anivon'izao tontolo zao, na de sy anisan'izao tontolo zao, anambara ny vaovao mahafaly ny paka, fa Andriamanitra tiantsika. Ry Jesoa tompo, faly tokoa izahay mankalaza an'izao Pentecote 50 andro taorina ny paka, ka tarian'ny fanahy masina ny tarian'ny fanahinao, fanahy masina izahay, ka ola raika aminao tokoa. Fanahinao no manentana anay ao anatinay, ka na mbola eto anivon'izao tontolo zao azahay dia miaina izay asan'ny fanahy masina izay, lay fanahy pankahery, lay fanahy mpanazava, lay fanahy mampiombona anay. Ampio ary zahay amin'ny ataonay rehetrarehetra mba ho manambara anao, satria sy fanahy mpanandevozana no ny raisina, fa fanahy sy hoe mampatahotra, fa fanahy mahatonga anay ho tena zanaka, ka afanay mianso fa ianao tokoa ny babanay, anao tokoa ny ray tokoa ny babanay, ary afanay manatanteraka ny sitrapony ray tahaka anao. Ka ny fanahy masina tokoa ny ampianatra anay ny zavatra rehetra, ka ho vavolombelona nao tokoa izahay eo anivon'ny fiainanay andavanandro, ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika isandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika isandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray,
olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mapulana tafaran Jason sangana nitsangana tamati senaka ni vurvur tangatin trano atao hoe senakilera apostôly sirivo maheza ny vovovo mampitafiditra agnatin'ny trano fitrano sady labozy apostôly Mapulana tafaran Jason sangana tamati senaka ni vurvur tangatin trano atao hoe senakilera apostôly Sirivo maheza ny vovovo mampitafiditra agnatin'ny trano fitrano sady labozy apostôly Okatoni sileranafo Zanizarazana ipetana tapakudoni zarekareke Sino zegny fazagnahary fanay masigny tongana mangisiony ampony Nerakationi pampamanderana natony Jesu atombo talony kakaraniky Azueri ro apostôly kalasan boaka tankasayagna ziaravoagna Ituran Jesu atombo sangana taminy mafy Ituran Jesu atombo sangana taminy mafy Halan pangani hulja bisan sangada ni vavano apostôly Ulmar karazagna bakam ni firenena maro samihafa nolo tandregny rotio Samina regny ro apostôly nagnano volagna taminy fitendrazany aby Seigneur Jehova asany fanahy masina Fanahy ny olo jiaby zay sagnandra ny vavano apostôly Olo maro karazagna boaka amin'ny firenena maro samihafa nolo tandregny rotio Samina regny ro apostôly nagnano volagna taminy fitendrazany aby Seigneur Jehova asany fanahy masina Sileranafo Zanizazara ipetana tapakudoni zarekareke Sino zegny fazagnahary fanay masigny tongana mangisiony ampony Nerakationi pampamanderana natony Jesu atombo talony kakaraniky Nazueri ro apostôly kalasan boaka tankasayagna ziaravoagna
Yesu